didy voalohany misy teny fikasana mba hitasoa ianao somarandro ambonin'ny tany ary anareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo fa tezao ny famaizana sy ny fananarany tompo izy. Amen. Mbola veko foana hoe ao atokantrano no sehatra ray anehoantsika le toe-po takian'Andriamanitra amintsika, le sitrapon'Andriamanitra tokony iainantsika. Amen. Mahereza ary dia ny tomponay omba sy tahantsika antrano dia tahiny Jesosy tehaka mafibetsika andratsika ny mpanompon'Andriamanitra. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Amen. Andaontsika hitsangana hivavaka dia hiteny amin'i Jesosy hoe Jesosy mitenena foana amina ray teny rehetra izay voalaza teo dia oka tena ho tonga hivadika fiainana ho antsika. Ray masina tsara indrindra izany an-danitra misaotra anao izay na fitiavanao sy famindraponao. Misaotra Jesosy fa mbola omenao fotoana izay androany ahafahana indray mbola mianatra ny teninao. Misaotra ny amin'ireo teny rehetra izay efa nolazainao taminay teo Jesosy fa oka tena hivadika fiainana ho anay izany. Tonga eto izay Jesosy hitady anao, mangetaeta anao ary maniry anao ate hiaina ny sitraponao tanteraka izay. Vangio ny fonay androany Jesosy mba ho tany lonaka ny ry ny teninao, mangataka amin'ny fanahy masina mba tena hanokatra ny masom-panahinay ahafahanay mandray izany teny izany. Mitenena fa voninkaino ny mpanomponao. Saotra indrindra Jesosy eo. Amen. Afaka mahazo toerantsika toko. Zavatra zaraiko androany dia izao hoe eo amin'ny fiainana mila manapa-kevitra isika. Izany fanapa-kevitra izany mbola tsy manambady ary ianao dia efa mila manapa-kevitra. Manapa-kevitra fa hianatra tsara. Izany hoe eo amin'ny fiainana izany dia ilay fanapahan-kevitra io tena zava-dehibe mihitsiny. Indray hanambady amin'izay izao ohatr'izany ilay fanapahan-kevitra. Dia androany tsika tena hoe hanapa-kevitra hisafidy an'i Jesosy. Izay ny zavatra tiako zaraina androany hoe rehefa nampisafidianina ny olona tamin'izany hoe Jesosy sa Barabasy dia iza ny fidin'ny olona? Barabasy. Izay no fidiny. Dia amin'ny mandraka androany mbola mipetraka foana izay safidy izay, mbola Barabasy ihany, mbola tsy tena Jesosy. Satria ny antony rehefa hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia indraindray tsika mbola tsy mifidy an'i Jesosy fa mbola le tarazon'ny Barabasy ihany io ihany. Nefany teteny amintsika androany hoe andao hifidy an'i Jesosy amin'izay. Androany tsika andao hanapa-kevitra hoe hifidy anao amin'izay Jesosy satria tsy manana fotoana ela be intsony tsika ilalaovana eo amin'ny fiainana fa fotoana izao hisafidianantsika an'i Jesosy. Rehefa hifidy an'i Jesosy anefa antsika dia mila mandahan-tena. Izay ny ahitana hoe io fa tena mifidy an'i Jesosy tokoa, tsy mihaino nofo intsony fa mifidy tena hoe manokatra amin'ny fo hiaino izay lazain'Andriamanitra. Rehefa mifidy an'i Jesosy dia tsy manapa-kevitra amin'izay tianao intsony fa miainga amin'izay tiany Jesosy aloha dia izay tsy tiany tonga dia tsy tianao. Izany hoe ampitoviana izany hoe tiany Jesosy dia lasa tiako satria izay ilay hoe mifidy an'i Jesosy. Dia ry tsy tiany Jesosy dia lasa tsy tiako. Rehefa izay zavatra izay no mipetraka dia manomboka miaraka amin'izay na ro mianaka. Manomboka miaraka aminy amin'izay tsika, manomboka mifampitantana aminy amin'izay satria rehefa manolo tena ianao andeha hifidy hiaraka amin'ny olona anankiray dia tsy maintsy manaiky ianao izay zavatra rehetrarehetra ataony sy tiany. Dia Jesosy moa izany io resahako io. Voalohany indrindra dia lasa tokantrano miaina amin'ny fahamarinana ny tokantranonao. Lasa olona miaina amin'ny fahamarinana ianao satria hozy izy Jesosy hoe izaho ny lalana sy fiainana ary hozy izy fahamarinana. Donc izany mila ianao aloha lasa olona miaina amin'ny fahamarinana. Ao amin'ny Jaona toko 4:7-20 ka hatramin'ny 4:20 Jesosy ny tenin'Andriamanitra hoe fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny raha fanahy sy ny fahamarinana
fa ndray koa mitady mpivavaka aminy no tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Io aloha izany dia efa apetraka Andriamanitra, apetraka Jesosy voalohany hoe amin'ny fotoana ianao miaina amin'izany fahamarinana izany dia izao tsy ianao intsony no mitady anazy fa izy no mitady ianao. Satria Andriamanitra dia mitady olona hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Be dia be tsika no mandeha aiza mitady an'i Jesosy, tsy midika akory izany hoe tsy ilaina intsony ianao mivavaka na tsy ilaina intsony ianao mitady an'i Jesosy, fa rehefa miaraka amin'ny tompo ianao dia iny le hoe na dia matory ary izy. Zava-poana ho anareo no homana ny anina avy amin'ny fisasarana sy ny sisa, fa na matory ary izy dia omeny ho an'ny malalana izany. Izany hoe ianao izany lasa miova, lasa tsy hany amin'ilay fisasarana be, le iza ihany re no vadiko hoe hanambady ihany sa tsy, hanateraka ihany sa tsy. Be dia be ny zavatra mibahanao anatin'ny fotsika hoe ahoana ihany ary ty le manavesatra rehetrarehetra ireny. Ozy izy ny teniny hoe reny ozy izy dia maninona omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory ary izy. Tsy hoe matory kamo be eo am-pandriana akory izany fa eo amin'ny fitsaharana. Betsaka ny zavatra tiantsika hitranga eo amin'ny fiainantsika dia iny ny tadavantsika an'Andriamanitra. Tsy ilaina mitady an'Andriamanitra amin'izany tsika fa ny tadavantsika an'Andriamanitra dia izao hitovy fiaina aminy, hitovy fiainana aminy, ity izay tiany, ankahala izay ankahalainy, ny ota ohatra. Amen. Ka noho izany andehantsika mba hianatra hanova fiainana hoe tsy marina ivelany fotsiny. Betapenge ny olona no miteny amin'ny vadiny ohatra zao hoe ianao tena tiako, nefa vao miala eo izy ao anaty telefaonina fotsiny ary izy dia fa mandefa fitiavana ho an'olona hafa. Izany hoe marina ivelany fotsiny fa tsy marina ao anaty. Andriamanitra nefa mitady olona tena hoe marina hatrany anatiny no mivoaka avy aty ivelany. Ao an-trano izany dia tena mila mihitsy ntsika miady amin'ny tenantsika hoe Jesosy manomboko izao inona ny teninao. Izany resaka hoe nareo vehivavy manekeny vadinareo, izany tsy problemanao intsony. Fa tonga dia mandeha automatique izany rehefa miaina amin'ny fahamarinana ianao. Nareo lehilahy tiava ny vadinareo, nareo zanaka manajana raisinareo. Ny olona rehefa tian'i Jesosy ny ahafantarana hoe tena tian'i Jesosy dia manaja ny ray aman-dreniny automatika fotsiny izy. Satria any ny lalana ahitana hoe tena manaja an'Andriamanitra marina ty olona ty na tena tian'Andriamanitra marina ty olona ty rehefa tena miaina amin'izany tenin'Andriamanitra izany ny olona. Ka ao an-trano le ady lava, tsy mifanara-tsaina, dia rehefa eo mason'ny olona nefa indraindray dia ohatrany hoe olona tena tsisy mifankatia ankoatran'zareo. Reny rehetrarehetra ireny izany dia fitaka ivelan'ny fiainana amin'ny tsy fahamarinana daholo. Fa ianao rehefa miaina amin'ny fahamarinana dia tena hoe tsisy zavatra anankiroa izany eo anatinao. Misy anie ny olona anankiroa hafa ny eo velany dia hafa ny eo anatiny. Fa rehefa tena hoe nisafidy an'i Jesosy ny olona anankiray dia tonga izy dia hitanao tonga dia fantatra hoe iny ohatr'izao. Nendray ara tonga dia fantatra mihitsy iny tsy mandainga izany, lasa ohatr'izany ny fahafantaran'ny olona anao. Iny tena miteny marina iny ohatr'izao. Fa misy olona iny aloha raha andainga enjana, iny aloha raha ampiresaka, hitanareo ilay izy. Dia nefany izany zavatra izany raha eto an-tany fotsiny dia efa tsy tiantsika mihaino an'izany. Maika fahan'Andriamanitra tombotsoa rehefa miaina amin'ny fahamarinana ianao dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe mitady olona ozy izy Andriamanitra hiaina amin'izany. Izany hoe betsaka ny olona izany no mitady an'Andriamanitra tena hoe eo am-pototry ny tongotr'Andriamanitra hamahan'ny problemany, hamahan'ny fatorana, hamahan'ny zavatra rehetra. Nefa misy olona vao hitan'Andriamanitra hoe tady hisy olana kely andeha ao fiainana, tonga dia atosiny ary satria ozy izy tsy azoko tiany io fa io olona tedaviko. Rehefa fantatritsika izany fahamarinana izany dia tokony hiazakazaka isika hoe Jesosy inona ny tianao, inona mbola iainako, nefa tsy tokony iainako intsony. Za ve tena mifidy anao sa mbola ibarabasy ihany mandraka androany. Jereo tsara izao misy olona mifanara-tsaina ihany izy, mifanara-tsaina ihany izy mivady fa amin'ny ratsy. Reny rehetrarehetra ireny izany dia fiainana amin'ny tsy fahamarinana daholo. Fampianatra mandainga, rehefa anontaniana ianao dia izao tenenina, rehefa izao ianao dia izao atao, rehefa tia dia tia ny atao.
Samy fiainan zany tokony tsy fiainantsika kristianina tsony. Efa fantatritsika tsara ny tantarany Ananiasy sy Safira. Ndao andainga aza miteny marina dia jereo fampotehany devoly hatramin'ny farany. Tena hoe potika hatramin'ny farany satria olona nanana hevitra tsara ihany. Tadio tsara ry havana fa tsika nge tsy hiala amin'ny Jesosy. Saika aloha ianao fa rehefa mandingiksika efa fantatritsika tsara ny zavatra miandry antsika. Efa fantatritsika tsara hoe zao ny zavatra miaraka amin'ny to dia zao aveziveziny devoly tsika tsy hitodika tsy hipetraka tsara amin'izany tena hoe aiza inona ny tokony ataoko rehefa miaraka amin'ny tompo. Fa aveziveziny eo aloha makahala kely manao zavatra tsy mety kely io mety ozy izy ianao hoe zany veny fa iny kely mihitsiny iny no mitondra zavatra ngezabe. Ariary any ny miliary ariary aloha vao tonga any fa tsy hoe tonga dia zay fa natomboka tamin'ny ariary iny dia ohatr'izay koa ohatr'izay le hoe rehefa mangalatra ny olona dia tsy tahaka ny avy ariary fotsiny nalaiko fa zanga naka 100,000 rehefa mangalatra dia mangalatra eo mason'Andriamanitra fa tsisy an'izany hoe zay ariary ve. Dia eritrereto tsara hoe reto mpivady reto nanana fisainana tsara ihany amafy teo amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa zao ny simbain'ny toetra ratsy miombon-kevitra amin'ny zavatra tsy marina. Dia hitanao amin'izay le tiako tenenina hoe raha vao tsy miambina ianao dia adinonao le hoe zany hisafidy an' Jesosy fa tsy hisafidy amin'ny Barabasy. Fa teto zareo miainana ihany le hoe manana ny tompo ndao hanaraka ny tompo ndao hiaraka amin'ny tompo. Tena miteny aminao fa ny lora tena tsara nge zany hoe nalafo tany ry zareo ohatrina mividin'izany tany zany dia andao ny sasany ihany nametrika dia mody lazaintsika fa hitanareo tena zavatra tsisy dikany. Afaka miteny angezo hoe zay tsy ame azafady aloha fa amin'ny tany manaraka izay vao mividy fa jereo fa rehefa hanimba ny olona ny devoly dia ampianariny miaina amin'ny tsy fahamarinana aloha. Manontany ianao vadinao aiza ho aiza ianao zao aty anaty embouteillage nefa ianao mbola mijery friperie ohatra. Tena le zavatra tena tsy hoe akory zany io zao za tsy hoe andeha hamaky banky ianao tsy hoe ianao andeha angalatra mety hoe efa tsy zantsony ianao tsy angala-badin'olona fa iny le zavatra kely iny le eritreretinao fa kely iny mahatonga anao lasa lavitra an'Andriamanitra sy lasa tsy mifidy an'Andriamanitra fa mila firaina mihitsy ny vatanao sy ny fiainanao hoe za Jesosy tena manomboka eto za tsy maintsy mitodika mijery anao. Amen. Manomboka eto dia hanamboatra amin'ny fiainako amin'izay hiaina amin'ny fahamarinana inona avy ireo fahamarinana. Zay zao mety lainga ihany izay teneko izay fa zao be dia be ny zavatra tian'Andriamanitra hiainantsika. Ndao isaina fa hitan'Andriamanitra daholo eritrereto tsara hoe inona tonga ny Davida efa toriana eto foana zany hoe Davida mpanjaka tena hoe tafijoro izy tamin'ny sitrapon'Andriamanitra satria inona ny arofanina ny aro azy ozy izy hoe aiza mozy ny tany tsy hitanao izy zany tsy mba nametraka zany hoe tsy hitan'Andriamanitra fa misy ny olona mieritreritra hoe jamba angamba ny Andriamanitra ao ambony eo na Jesosy fa mety rendrika reraka loatra dia matory. Fa ity Davida ty dia tena hoe zao ny zavatra nitazominy tao anatin'ny saina hoe aiza ozy ny tany tsy ahitanao na hisitrika any anaty rano any ianao na andeha ho aria any ianao kina tsony moa zany ny ataoko. Betsaka ny olona te hiaina amin'ny fahamarinana izy nefa mieritreritra izy hoe tsisy mahita dia mieritreritra izy hoe vadiny ny andeingany dia rehefa tonga ohatrany izy dia tena ohatran'ireny anjely ireny fa elatra sisany tsy mipotra ray aman-dreny moa dia fa atao tena hoe resa-dainga be tsisy hevitra mihitsy satria mieritreritra izy hoe tsisy mahita kanefa ny adinontsika fa raha tena manana fiainana ny ova tokoa tsika tena hoe hiaraka amin'Andriamanitra tena hotadavin'Andriamanitra dia mametra aloha voalohany hoe hitanao Jesosy satria ozy izy ny Baiboly hoe na volondohanao ary ozy izy vao hita. Ny fahafantaranao an'izany zay nge mahatonga Baiboly miteny rehefa fantatrao marina ozy izy dia marina ny hanafaka anao tsy ho andevo. Asanareo le izy fa tsy fahafantarantsika marina mahatonga antsika manaonao foana. Za zao na hiteny amiko vadiko hoe manaiky anao ana dia anaiky satria zao tsy dia nohony amin'ny loatra fa mifatahorako an'Andriamanitra aloha voalohany. Azonareo le izy misy zavatra za mila fantarinao fa tsy hoe za foana koa ve volana ilaina zao kamy aloha ny volana ilaina manaiky aloha zay le izy vao tonga fa Andriamanitra ve ame anao nefa ianao raha ohatra ny hoe fahasoavana motika anao
za tena mahita hoe tsy olana amin'Andriamanitra efa niainako izany hoe nisy fiamoronana vola tao anaty poketrako izay vola tsy nisatsarako vola tsy nomeny izanizana tena hoe samy joro izany ny vavolombelon' Jesosy androany fa tena mahita izy ary eo akaikinao eo foana izy isan'andro ka rehefa misy fotoana tena indraindray raha ohatrany hoe tafana kely tetototro menatra be izany satria za efa mieritreritra hoe kizy ary eo akaikiko dia tsy haiko raha azonareo le izy izany zao tsy any amin'le anina tsony hoe tambatambazana ianao angina fa ianao tsy tambatambazana tsony ianao an'izany fa efa fantatrao hoe za tsy maintsy manao an'izay tsy maintsy any ny lalako jereo tsara ke Jesosy Kristy efa teneniko eto foana izany hoe tamin'ny izy akatra ny azo fijaliana hatramina afantarana hoe izay ny mission dia niazakazaka izy hoany fa tsy hoe andeha hitady mpiandry aloha dia mba iasao hialy ty azo fijaliana ity ozy izy mantsy angekaingena ianao atao fa izay tianao atao fa maika tsy haiko hoe azonao hoe izany fahafantaran'ny olona fahamarinana izany hoe io ny mission nampanaoviny raiko anahy dia tsy maintsy miakatra eny inona ny mission nampanaovin'Andriamanitra antsika raha vehivavy ianao lehilahy ianao zanaka ianao manana anjara mission daholo tsika eto ambonin'ny tany tsika tokony hiazakazaka hiditra fa tsy ianao indray nitambatambazana mbo tiavy moa vadinao hoe zay le hoe mifidy an'i Jesosy za mihitsy ny ana hibatany tenako hiditra any amin'izay teny fikasana izay rehefa hoe oka izay fa azaka zitina tsony aza mandainga azaka masika dia ajanonao zay satria tsy hainao tsony ny tambatambazana vao manao zay anao tosa anao misy zavatra tsy normal atao amiko ato izany fa izay ny mila hoentina mavaka sorohana devoly fa tsy hoe le mission anao no hoe za kosa ve Jesosy dia angina foana anay zay ny mission anao zay ny atatera jereo Jesosy ange vao teraka mbola tsisy dia efa fantatra izy miteraka hamonjy ny olona hiteraka zazalahy rehetrarehetra efa fantatry Jesosy daholo hoe hiatrika ny lalany azo fijaliana io izy ohatranao mahafantatra hoe za zanaka mila manaja manaiky andreo ray aman-dreniko ireo efa fantatra izany fa tsy hoe mbola vao tadiavina dia tao anatin'izay Jesosy dia vao maika izy niazakazaka niditra tao anatin'izay planiny izay fa tsy hoe izy no tambatambazana na izy no ataon'izao satria fantany hoe rehefa fantatro izay fahamarinana izay dia jereo fa tsisy navelany hikasika an'izay mihitsy rehefa nandeha Petera sanatria aminao izany zanak'olona ozy izy tsy maintsy ho faty tsy maintsy homboana amin'ny azo fijaliana tiako tenena aminao hoe tsy moramora izany dia ozy izy ny Petera tamin'izay sanatria aminao izany dia inona tenen'i Jesosy raha misy olona tena farazay ty dia ianao ry Petera fa ozy izy anivoaka ianao ry Satana raha misy zavatra ka nanaisotrany Jesosy tsy andeha amin'ny planin'Andriamanitra dia nroahany devoly le lalana anapotika azy no nroahany fa tsy le efa tasy efa napetraka Andriamanitra andehanany saiko hoe azontsika tsara angamba ny tiako tenenina ka itsika izany zao tokony mivavaka mihitsy hoe tsy hoe engane mba ataovy ana fa hoe tsy maintsy tena tsika mihitsy tokony mitondra mbavaka zao za Jesosy tena mba ataovy an'le vehivavy manaiky re mihitsy za Jesosy tena mba ataovy an'le olona tena miaina amin'ny sitraponao reny le olona tena miaina amin'ny fahamarinanao reny mihitsy zao tena tiako mba ho fiainako amen rehefa miaina amin'lainga ny olona na dia manao zavatra ary dia fampitehana foana verina kely amin'le Ananiasy Safira teo hoe nanana intention tsara izy mivady ireo mpianatra lazava tsara reo raha mety tsy nametraka vola teo tongotry ny apôstôly akory fa zareo mba nameny atsasany fa potiky ny tsy fahamarinana potiky ny lainga le izy potika satria nisy tsy fahamarinana tao ka ninona zavatra ahorintsika amin'ny lainga dia tsy maintsy potika foana ny faranan'izany aza varintsika aza orina amin'ny lainga ny tokantranonao misy olona matahotra tsy azo vady ohatra dia mandainga izy aloha dia nefa rehefa aveo iny hipotra ihany dia inona ahoana ny toy an'izay tiako tenenina hoe aleo tsy miaina amin'izany zavatra izany fa Andriamanitra dia mitady olona izy hivavaka aminy amin'ny fanasy inona ozy izy fahamarinana jereo tsara zao Jakoba entsika angamba tena hoe mahafantatra tsara ny tantaran'i Jakoba ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe Jakoba tiako ozy izy fa Esau alako azonareo le izy dia na dia nahazo an'izany teny izany aza lasa nandaingana angalatra ny fizokiana dia lainga daholo na orina rehetrarehetra aloha nanaovana ny zavatra rehetrarehetra fa zao
tsy niainga mihitsiny ny teny fikasana sy ny fahombiazana raha tsy nalana aloha lelainga, mifonana aloha lelainga. Tsy maintsy mifona tamin'ny Esau aloha. Fa tsisy an'izany hoe ay Jakoba raha tena mpandainga be nefa fa zao na nahazo teny fikasana ary izy tsy maintsy aloha mifona tamin'ny Esau. Dia tsy maintsy miverina tany amin'ny Isaka rainy naka-tsodrano indray, naka-teny indray, natokana ho azy indray. Izany hoe tsy maintsy miaina amin'ny fahamarinana aloha vao miasa reny teny fikasana nomen'Andriamanitra reny. Fa tsy hoe za nahazo teny be dia be dia hetsika jereo tsara i Abrahama sy Isaka izay efa fantatritsika. Raha nahazo teny izy hoe tahaka ny kintana sy ny fasika hananjanaka ianao, dia niazakazaka ry zareo amoron-dainga amin'olona hoe io fa nahazo zanaky i Abrahama amin'izay tsy neken'Andriamanitra, dia jereo tsy maintsy nyroahana aloha Isaka nalana teo amin'ny faritany, izay vao mivoaka. Hitanareo le izy zany tsy azontsika atao mihitsy hoe ka ny teny fikasana za tsy afaka manampy an'Andriamanitra tsika. Tsy afaka, fa ny azontsika atao dia miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsotra fotsiny. Betsaka ny olona, betsaka ny tokantrano ankonana, Andriamanitra efa te hikarakara anazy, hita azy fa zao be loatra ny lainga, dia tsy tafiditra mihitsy Andriamanitra. Tena betsaka. Satria teto zao jerenareo tsara Jakoba, tena hoe nandalo fizahany toetra hoe 7 ans aloha. Na mafy lainga io koa fa nandaingany ity rafozany lahy koa. Io vadinao dia tsy haiko raha azonareo hoe maninona izy niaran'izany satria mijinja aloha rehefa nanao. Dia iny aloha dia mbola io aloha le olona, tsy haiko nareo raha azonareo fa hoe ianao manantena ny anambady. Mafy ane izany dia mamona aloha dia tsy hainao hoe haika olona tsy eritreritry sady pomaso. Ianao nefa mieritreritra tena olona tena mba atao anatin'le tsara be aminao, nefa tena olona faran'izay tsy nety taminao ny tonga teo. Tsy haiko hoe ahoana ny etrehanao an'izany. Enjany izany. Izay tena hoe aloatra mandainga. Fa na mafy izy nanao izy dia jereo fanidina, ary nataony mafimafy noho ny zavatra azony ny zavatra nataony. Iny aloha dia eritreretra hoe 7 taona, 4 antitra ihany. Mbola izay vao nandohan'ilay vidin'ilay fangalana vady, nefa zavatra tokony 7 ans ihany tapatapany ihany dia vita. Hitanareo, misy tena fahavoazana be ao ambadiky ny lainga. Andao hianatra hiaina amin'ny fahamarinana. Ampianaro ny tenanao dia izao rehefa ady hafa zavadika ao. Io ny avadio salut ohatra tonga dia salon dikan'izay raha vao mivadika. Hitanao, tonga dia miova miova. Tenenanao dia izao hoe ninona zavatra avadikanao dia lasa ratsy foana iny rehefa avy eo. Fa andao hianatra tsika tena hoe na ry Jakoba nahazo teny fikasana ary fa tena hoe Jakoba tiako fa Esau alako, dia tsy mety fa tsy maintsy miverina zero ary aloha ndana mifona amin'ny Esau, ndana manao izay vao afaka le izy. Ndao tsika ndraiky hijery toetran'Andriamanitra rehefa mahita olona tena marina vonona ny iova izy. Jereo zao Zakaiosy, io zao marina amin'ilay zavatra nitenen'Andriamanitra teo, le hoe mitady olona lasa mihitsy vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Zakaiosy ao amin'ny Lioka 7:25 dia vakitsika hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandraka nanao taminy hoe ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao anio. Dia eo amin'ny 17 ary raha nahita izany izy rehetra dia nimonmonina ka nanao hoe lasa nandeha ny tranony amin'izay lehilahy mpanoty izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko ny atsasaky ny fananako omeko amin'ny malahelo, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny izany. Zareo tsara izay tsy Zakaiosy no nandeha tetateta hoe manasa anao izay miinvite anao, fa zao tonga dia hitan'i Jesosy tany am-pony Zakaiosy hoe tena iova ty, tena mitady fahamarinana ty lehilahy ty, dia jereo Jesosy mihitsy no niteny. Izay ilay teneniko anao teo hoe izy no mitady an'ilay olona hiaina amin'ny fahamarinana. Tonga dia ozy izy mantsy Zakaiosy hoe midina teny ozy izy fa ho any an-tranonao. Tanareo izy satria fantatry Jesosy hoe izy fibebahanao, izy fiainana fahamarinanao, dia ohatr'izany mihitsy ny angeny ny fiainantsika. Jesosy te hiteny amintsika hoe
Zao kalma fotsiny ianao fa karakaraiko io. Za daholo mandamina io. Tsy ianao no mitady any Jesosy amin'ny zavatra ilainao, fa Jesosy no mitady ianao amin'ny izay tadiavinao. Amen. Ny anjaranao dia izao miaina amin'izay takian'Andriamanitra fotsiny. Aza mitady ianao hoe ka za foana veny izao. Atao fotsiny izay asainy ataonao fa izy no manatanteraka ny ambiny. Zareo tia zaka iosy ity tena hoe monimono. Hitanareo amin'izay reto nanaraka an' Jesosy mbola tsy nahazo izay nilainy. Zareo no tempony. Jesosy avy dia tsara iny andeha ho any amin'ny mpanota. Jesosy nefa efa mahita an'ilay olona hoe tena ty mitady an'ity lehilahy ty fa ty tena hampianatra ny olona iaina amin'ny fahamarinana. Inona tokoa tsisy fibebahana tao tsy niteny Jesosy hoe aiza daholo ny zavatra nalainao tamin'ireny any ireny raha ohatra ianao ka te ho velona, fa tonga dia zaka iosy no tonga dia teny hoe zao aty ameko ary averiko, tonga dia fibebahana tsisy. Tonga dia inona tenen'i Jesosy aniozy ny tonga tao amin'ity trano ity famonjena fa io koa zanak'i Abrahama. Be dia be zany ny olona mieritreritra fa azo famonjena. Fa raha tsy miaina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra sasitra dia aza mieritreritra an'izany. Fa teo Jesosy niteny tamin'ny zakaiosy hoe io anio tonga tao amin'ity trano ity ozy ny famonjena. Hitanao misy fotoana ange Andriamanitra tsy olana aminy mikarakara ny fiainantsika. Fa tsika variana mijery an'ilay problème dia lasa manota amin'ilay problème. Zay ilay izy. Le mitranga le olana dia le olana nijerenao fa tsy ny habean'i Jesosy. Tsy ny zavatra takian'i Jesosy aminao ny ianaranao fa ny zavatra takian'i Jesosy amin'ny olona. Ianao raha vao mijery olona toy ianao tokony fona amiko iny, tokony resaka amiko iny. Variana ianao mijery izay zavatra tokony ataon'ny olona fa adinonao hoe inona ny tokony ataonao. Variana loatra tsika mijery fiainan'olona, zay ke le mijery fiainan'olona e. Mijery fiainan'olona io zany efa eo ihany le hoe inona ny fiainany eo, inona ny laokany eo sy ny sisa. Fa le mijery fiainan'olona anankiray tena mampimea, le io zao tokony izao no ataony aminahy. Ry zao izy ny tokony fona, izy daholo atsipinao any amin'ny daholo ny tokony ataony. Fa ianao tsisy tokony ataonao mihitsy na kely ary. Nefa ianao amin'io marary. Eny fa na dia mihinana fanafody indray mihinana maraina fotsiny aza tsy ataonao nefa ianao marary. Ale olona foana ny tenenao, io tokony manao an'izao, io tokony misotro rano, io tokony ty. Ianao nefa sady tsy misotro rano, tsy manao an'ity, tsy manao an'ity, dia ahoana ihany ary. Fa izao ndaontsika hianatra tahaka an'ity zakaiosy ity. Natsipiny teny amin'ny daholo ny problème rehetrarehetra. Ozy izy tena izay nalaiko nalaiko tamin'ny fanambakana ozy averiko daholo. Izay niainako tamin'ny tsy fahamarinana hosoloiko daholo. Izay nataoko an'izao dia ho ataoko daholo. Fa tsisy fitenenana mihitsy dia hoe kary zareo kosa ange nasosotra e. Aiza ve ny anaovany ahy? Aiza ve? Hitanao tsy nijery an'ny olona izy fa nijery anazy. Ny olona atsika variana mijery olona loatra fa tsy mijery atsika. Tianao iova ny olona fa ianao tsy tianao iova, tsy tia tena angenao e. Tiavany namanao ozy izy tahaka an'izy, tahaka ny tenanao. Melohan'ny tiavanao ny namanao mba tiavo ny tenanao. Mba tiavo koa izy hoe izy koa tokony miova, izy koa tokony mangina. Fa tsy ny olona foana ny asesinao, io tokony mangina, io tokony izao. Fa ianao koa, za tokony mangina, za tokony mandevitra. Izay nalaiko tamin'ny fanambakana averiko. Izay niainako tamin'ny tsy fahamarinana onerako. Miandry ianao amin'izany Jesosy. Miandry atsika izy, hiainantsika amin'izany fahamarinana izany. Raha tiantsika Jesosy ny hiatrano ao an-tranontsika, tsy hainvitentsika fa izy mihitsy no mitady atsika. Afeno fahamarinanao. Na ny kapoakanao ary aza atao mandainga. Aza ena ny kapoakanao. Aza asiana esory daholo izay entana tsy hanao rehetrarehetra. Faikafaika ny devoly rehetra ario daholo. Amen. Tsika ke malahelo be rehefa andengan'ny ankizy. Tsy haiko na rehefa za aloha tena te-tomany mihitsy amin'ilay fotoana hatratrarako hoe ay ve izao marina fa tsy izany e. Dia eo ianao dia ohatran'ity zany tena mandainga mihitsy na zanaka na olona manodidina anao niza ka mandainga aminao dia tsy miteny mihitsy ianao misaotra an'Andriamanitra fa nanday. Halleloia. Za tena sura fa tsisy ianao an'izany mihitsy eto fa tena hoe malahelo ianao. Hoe za ve tena atao an'izany? Za ve dia izao? Tena tsy raha dia hitanao amin'izany tsy mety angela izy.
tsy mety ilay izy. Dia nefany miaina n'izany tsika amin'Andriamanitra. Ndaontsika tena hianatra androany hoe Jesosy jereo ty Zakaiosy ity, izay tena lehilahy faran'izay ratsy teo an-tanàna. Ianao ny tenin'ny olona eo amin'ny 17. Raha nahita an'izany indrindra dia monina ka nanao hoe lasa nandeha hatrany amin'izay lehilahy mpanota izy. Ka maninona indray Jesosy any amin'ny lehilahy mpanota ny teo any an-trano fa nanina tamin'ireto marina velona be reto. Satria vonona iaina amin'ny fahamarinana ilay olona. Dia marina ilay mivakitsika voalohany ilay Jaona 4:23-24 teo, mitady olona Andriamanitra iaina amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zareo Jesosy fa nitady an'i Zakaiosy satria fantany fa hiala amin'ny faratsiana izy, hiala amin'ny lainga. Jesosy miantrano sy mitady olona vonona iaina amin'ny fahamarinana, tsy nampibebahana fa tonga saina hiala amin'izany dia nitadiavin'Andriamanitra. Jesosy anefa ela nitady anao fa izao misy vato misakany ao. Tsy fahamarinana dia lasa tsy tody any aminao mihitsy. Varintsika mitady fampianarana azy, mitady profeta, mitady ina amin'ny ny fiainantsika. Tsy izany ny ilaina. Izaho tsy miteny hoe tsy ilaina amin'ny fahamarinana fa izao ny ilaina voalohany indrindra mialohan'ny hidiranao any amin'izany esory aloha izay tsy izy rehetra ao anatinao. Fa rehefa vonona ianao hoe izany vehivavy aleo fa hianatra. Aleo fa ataoko ilay izy izay takian'Andriamanitra hiaina amin'ny fahamarinana, andeha amin'ny fahitsiana. Rehefa ataonao izany zavatra izany dia izao manomboka mitady ianao amin'izay Andriamanitra satria manky an'izay olona izay lanitra. Tsy izay olona izay dia tavin'Andriamanitra hiaraka onona aminy any. Fa tsy hoe any ianao ny ampiady olona na tsy tafiditra any. Izay ny tenin'ny Baiboly, tsy tafiditra any mihitsy izay tsy masina hozy izy. Ahoana ny ampidiran'olona mpangalatra any? Ny any ny satroboninahitra volamena be vao matazana an'iny ianao dia ny angalatra tsy tafiditra. Tsia tsy hoe rehefa miresadresaka atsy ianao dia ato be resaka. Miresaka ezy dia miresaka ezy, tsisy olona izay tsy resahanao, tsy mba mifilazany tsara ny resahana fa miresaka olona tsisy fiafaranany. Indraindray aloha mitodika kely aty amin'ny vehivavy izay zavatra izay. Fa ny lehilahy indraindray ohatrany tsy dia tia an'izay. Fa tsika vehivavy atsika azo tezitra eo indray ianao aloha alaika eo ty rehefa tsy ilainao. Tsika tena be resaka loatra indraindray dia nefa ny ao anatin'iny resaka iny mampanota ny hafa. Misy olona na dia efa mpanompon'Andriamanitra ary dia tsy mahay afa-tsy io miresaka olona io dia rehefa be resaka loatra dia mandainga. Baiboly mihitsy miteny izany, teny maro tsy ilozanota. Katraka tsara na daholo ty fiainan'olona ty, ianona kely sainareo ka ianona. Ina dira izany fa ny ianao eritreretina. Raha te tantara ihany ny ianao tantaraina. Zakio hoe tombavaka zangy mbola mandainga hatramin'izao hoe. Mety izany raha izany ny ataonao, izany tena fa mba miresadresaka samy vehivavy ny finoana ireny. Izany resahany, zangy reto tena mbola sarotsarotra ilay manaiky ihany fa mba hampio ao mba atao tena mety ao tanana mihitsy fa mamaika anao ianona hony. Ahoana moa Andriamanitra nitady anao? Eo kory ianona rehetrarehetra dia miainao zany. Ay ve? Za aloha zao tena efa safidy mihitsy tsy aty amiko aty hoainina aty fa za miresadresaka an'izay mihitsy. Za tena efa safidy zay ilay resadresaka olona aty tena tonga dia mangina kely aloha fa za tsy mahavita. Amen. Lany fotoana angentsika. Lany fotoana hitady an'Andriamanitra. Lefa Andriamanitra nefa tsy mitady anao. Ny olona nefa tsy mitady an'Andriamanitra fa mivavaka manefo ny vatany ao an-tranony ao. Andriamanitra mitotototo mitady azy. Mianika azy ory zalahy kosa Andriamanitra midila aty fa ho any aminao azy zao. Tsy haiko raha azonao zany zavatra izany. Be da be ny olona tian'Andriamanitra, tediavin'Andriamanitra. Fa misy ny olona isan'andro, ianao nefa tsy hiala amin'ny tompo averiko foana izay. Ianao tsy maintsy hitady an'ny tompo foana. Jesosy izao nefa misy olona vavaka ao an-tranony izy, fa tonga Andriamanitra mitady azy. Mamaly vavaka azy, ilay tsy vitan'olombelona omeny ireny, tonga dia ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Mampialina amin'ny manodidina mihitsy ny fitahiana azy. Inona indray io? Lasa indray nga? Firy indray? Ny ampiray indray hono tamin'ity? Lasa fito? Ay ve? Kopy izay kopy. Amen. Elonan'ny olona ianao, anaovan'ny olona fivoriana, anaovan'ny olona resaka noho ny amin'ny fitadiavan'Andriamanitra sy fitahian'Andriamanitra anao. Satria ianao, izay ilay iziko, ianao ny safidy ny fiainanako. Izay ny tantarako anao tamin'ny voalohany, ndoa safidy ny fiainana amin'izay. Savidana amin'ny fiainana ozy izy dia maninona? Velona ianao, izy ty fiainana Jesosy. Aza miditra ao anatin'ny zavatra mahalavitra ny tompo izany intsony manompo izao. Ianao efa
mbola resak'olona ihany ny atao betsaka. Ianao miandry an'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra, zany zao no tena ilaina Jesosy, ianao tefa ho avy. Za ve mba tena marisika mandeha mivavaka za rehefa mety amiko dia mampirisika fa indraindray raha mivady mindanako tsy avelako mandeha. Mbola olona mbola manontaniana ianao hoe tatavin'Andriamanitra ve? Zakaiosy nianika teny ambony hazo tsy sahakory izy ny antso an'Andriamanitra satria hitany loatra ny tenany. Ny olona reny tsy fahitantsika ny tenantsika. Hitany Zakaiosy hoe za ve dia mba hiatrano aty aho aleo fa mangetaheta fotsiny dia za moa fohy dia manao izay fika rehetra ahitako azy. Izay ilay fika rehetra ahitako azy. Mitady tohatra ekarana, nanasa ny lotom-po, nanasa ny fisainana, izay ilay atao hoe mitady tohatra ekarana hitadiavana an' Jesosy na dia tsy ho vanginy ara fa mba hahita azy. Ny olona izay mangetaheta anao ny sitrapon'Andriamanitra, tazan'Andriamanitra foana na firy metatra. Amen. Teto ty lehilahy ty tonga dia izy Andriamanitra hoe Zakaiosy izy ainy hatramin'ny anarany. Izay ny teneniko anao hoe manomboka androany aza mieritreritra ny tsy hitan'Andriamanitra fa fantany ianao na tsy niseho présenté taminy ary. Izany nanao présentation an'ny Zakaiosy izy Jesosy ny atao hoe Zakaiosy tsy fa tonga dia fantany Zakaiosy izy midina faingana teny fa tsy maintsy entrano any an-tranonao, tsy maintsy entrano any an-tranonao. Mety manday ianao, mety ny olona monmonina fa za tsy maintsy metrano. Satria hitan'Andriamanitra hoe hiditra ao amin'ny trano io amin'izay fahamarinana. Be loatra izay fotoana lasa izay. Feno loto ny tokantranontsika. Loto iny lainga, fitaka, fankalana, rehetrarehetra, lotom-po, reny andao akoritsaka voaka daholo. Andao hiaina ny fahamarinana mba ho tediavin'Andriamanitra amin'izay. Andao hisafidy an' Jesosy amin'izay manomboka androany. Jesosy za hisafidy ianao. Tsy hifidy amin'ny barabasy intsony fa ianao no fidiko. Rehefa tonga ny sitrapon'Andriamanitra, ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra fiainana. Ny atao hoe ota dia voly, fahafatesana dia voly. Dia izao ozy izy ny tenany hoe misafidiana amin'ny fiainana ozy izy. Efa napetraka eo alohanao ny fahafatesana sy ny fiainana, fa mifafidiana amin'ny fiainana dia ho velona ianao. Tanareo lesy mi-examen any lanitra ry havana ny tsara indrindra. Examen tonga dia atoro anao fa manoratra sisa ny ataonao. Ianao sady efa omena valiny marina mbola manoratra diso ihany. Inona tsony ary? Tsy haiko hoe azonao hoe efa atoro anao amin'ny fiainana ity reto examen tsy izy ohatr'izany. Fa izao mbola zavatra ratsy ihany diso ihany ny soratanao. Andriamanitra mandefa fahamarinana mbola lainga ihany ny soratanao ao ka aiza renao ny afaka. Tsy haiko itsika ny indraindray tena sarotiavina. Za tena alina miroa maraina ny tena amin'ny Jesosy. Tena Jesosy sarotiavina loatra. Fa izao androany hifidy amin'izay. Hifidy ianao. Hifidy ianao Jesosy isa tsy hifidy amin'ny barabasy intsony fa hifidy ianao amin'izay. Aleo ianao no fidiana amin'izay. Fa tsy hanana safidy intsony fa hifidy ianao. Amen. Amin'ny fotoana hisafidiananao an' Jesosy dia eo manomboka ny tantaranareo mianaka. Manomboka horainao amin'izay izy dia ianao ho zanany. Manomboka tafiditra ao an-trano amin'izay izy fa tsy hany ivelany intsony. Amen. Indro ozy izy tsangany eo ambaravarana mandondona raha misy mihaino ny feoko dia maninona ozy izy hiditra ao aminy hiary sakafo aminy. Tanareo safidinao ny andrasany. Vonina venao ny araka aminy. Eny azoko mihitsy le hoe ty fiainany ty mandrazonako. Ty fiainany ty tsy miakatra ny an-danitra fa iny fanahinao no miakatra any dia mandrazona mampidina anao na dia io nofinao io ary. Io tsy hamelanao izany io masonao io fa tsy maintsy hijery film ratsy io. Sofinao io tsy maintsy hihaino hira n'izao tontolo izao io olo io dia hihaino toritena hihaino hira masina. Io vavanao io tsy maintsy mandaingana efa marary ara mbola mandainga ihany mbola miteny ratsy ihany. Rehefa tezitrako za tezitrako. Rehefa ny olona no mifidy an'Andriamanitra na tezitra ary dia mahazo tezitra kely fotsiny fa avy eo verina ihany. Amen. Sarotra amin'ny nafantarako an'izay hoe alina hono eny mety ho izay izany hoe mamantona alina ny tonga ny tompo
misy anana vadiko dia nady zany ary a so dia zay moa fataony a taloha fa za kosa efa tsy zany tsony zao ozy izy zao rehefa le manao tety reny zany ianao dia tena hoe mijoro ianao mahay anao fa tsy amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao aloha ianao atao veloma ihany fa solasy zay ozy izy miorikotra ihany ianao hoe ahoana tsara zay matsozy izy madio fo be zao dia zay mba melanao tsara mihitsy dia milamina tsara fa zao atao veloma ihany ianao aloha fa zao dia tsy mifankahitsika any hitanao fampitatana ho any an-danitra men tsy mifanosika amin'ny ratsy fa mifampitatana ho any an-danitra marary le izy karahatsinona nga ianao nga izy amin'ny teny fa ho any ianao zay hoany ka zay zao tena madio fo be aminao mihitsy dia zay zao ninninona zavatra nataonao dia mamela anao zay menakavy ndraindray tsy nasa arery contre ny zareo dia miady eo aloha zay dia ohatr'izany le izy tsy mamenatra amin'ny tenan'izany fa lalovany zany eo amin'ny fiainana dia eo ianao dia mitazona marina ianao ka za kosa tena nareo menakavy zany papa dia sady ataon'ny olona fomezana ianao zao atao veloma ihany ianao aloha fa so lasy zay ozy izy dia tsy tafionitsika matahotra ihany ianana izany zao ary ao ary fateny za andeha kokoa dia zay fa tsy hoe eo dia samy miteny inona eo dia eo dia miady eo dia inona eo fa tedavo zay atonga ny olona eo akaikinao iaina ny fahamarinana ozy izy matitoko fahadimy zay hoe sambatra ozy izy ny zay fa izy nahita an'Andriamanitra sambatra koa ny malahelo fanahy fa anazy ny fanjakan'Andriamanitra teny aminao hoe fotoana zao hitodiantsika amin'i Jesosy fotoana zao ananantsika safidy tsara miaraka amin'i Jesosy efa betsaka izay safidy nitondranao ny vavanao zay nentinao tamin'ny zavatra tsy mety ny sainao nentinao tamin'ny zavatra be dia be ny fonao nentinao tany amin'izay tianao hitondrana azy fa manomboka eto safidianan'i Jesosy amin'izay za Jesosy efa tsy anatsony vavako tsy anatsony ka tsy afaka iresahako zava-poana ny sofiko tsy hanoko fosafosa tsony fa oak'izay teneny ireny zavatra rehetra ny saiko tsy maninana malahelo ary fa zao mifoka efa nomeko an'i Jesosy dia tsy afaka maloto fotsony mino sy matoka efa misy zavatra voarainao androany tsangantsika hitehaka ny amin'ny tenin'Andriamanitra sady andraisantsika amin'ny mpanofon'Andriamanitra Alleluia. Andatsika hivavaka Jesosy misaotra anao zany amin'ny fanekenao mbola hiteny aminay fa tokony manahaka anao zay Kristy mba hatanteraka ny vinanao any tsiraray avy areoka ny tokantranonay Andriamanitra no anehoana voalohany indrindra fa velona eo amin'ny fiainanay ianao Jesosy aoka ny tokantranonay rehetra Jesosy ahitana fa miasa eo amin'ny fiainanay ianao ary hita fa olona mangetaheta anao daholo ary miomana ny amin'ny mandrakizay ny ao an-tokantrano rehetra na ny ray mpianakaviana na ny renim-pianakaviana na ny zanaka enina ny olona izay mety miasa ao an-trano dia aoka Jesosy ho sakafom-panahy iray no anay no amin'ny fiomanana ao amin'ny mandrakizay misaotra ny amin'ny mpanomponao izay nampiasainao indray ny amin'ny teny tonononay amin'ny anaranao Jesosy fa voamarina amin'ny fiainanay avokoa izany rehetrarehetra izany amen. Afaka mipetrakantsika tompoko andehantsika natateraka ny fanatitra ampifaliana sady ampitsikiana alleloia tahaka nyfipitapitahany Zakaiosy hidina hoe ho any an-trano ny Jesosy dia ohatran'izany koa ny atao fitoeponao eo am-panolorana amin'ny fanatitra androany ny zoma tsika dia ohatra mipokon'olona nalakely ny sabotsy ihany koa dia tahaka izay zoma manomboka amin'ny 7 ora ary ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora amafisiny eto fa tsara foantsika raha misy zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao aza misalasala mihitsy mijoro fahavolombelona any satria ny bokin'ny Apokalipsy dia milaza mihitsy hoe ary izy ireo naresy azy ozy izy noho ny amin'ny ranjana akondro sy ny teny filazana azy manampy atsika amin'ny fijoroana ny fijoroana fahavolombelona fijoroana amin'ny isan'andro ny fijoroana fahavolombelona dia aza misalasala mihitsy ianao mitondra ny témoignagenao manatona amin'ny pasteur Sandratra izy le eo ampidirana eo tonga dia mandray anao izy ary na tsisy arinao dia antaniny hoe misy ve alleloia ary izay mihitsy ny tena mahafinaritra satria tsika asaina hijoro ny atao hoe fahavolombelona dia mahasa amin'ny fotoana rehetra manome voninahitran'Andriamanitra tsy fankalazana ny tena ny vahavolombelona fa fankalazana
an Jesosy Kristy irery ihany. Manasa antsika rehetra andao tsika hitsangana hivavakantsika. Za mino fa nandray zavatra be dia be anao teo, verina teo foana aza mandaingy, alao ny laingy, tokantrano aza fanana laingy. Dia mifanao veloma rehefa alohan'ny atory fa mihaona amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny mandrakizay. Amen. Amen. Tatsika hivavaka arany izay tsy sitraka rehetra eo amin'ny fiainanako Jesosy dia teneneo ka hiala avokoa tsy ho amiko intsony. Raha tsara indrindra masina mandrakizay nin'Andriamanitra tsy nambolen'ny tananao, tsy nambolen'ny teninao fa mety nambolen'ny zavatra hafa na nambolen'ny tanana iny na ny tenin'ny olona hafa dia miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Aoka nitokana izay hanira anatin'ny fonay Andriamanitra dia izay sitraky ny fonao ihany satria tahaka ny nanaovanao voninkazo tao edena nao ka ambolenao zavabaovao mbola tsy fahitanay io mifonay sy eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy izay rehetra tsy hitanao fa tsy hampandroso anay ary tena indraindray mety hizirizirinay Andriamanitra dia amin'ny anaranao Jesosy androany izao fotoana izao nialany zany sady esorany zany hatrany amin'ny fakany. Misaotra anao manokana izay Jesosy ny amin'ity fotoana sarobidy izay mbola nomenao anay ity Andriamanitra, ampatsahivana anay fa tsy mety mihitsy ny fiainanay raha tsy misy anao Jesosy. Sao zahay mbola hisafidy Barabasy eo amin'ny fotoana anankiray izay tokony hijoroana hoe samy safidy an Jesosy Kristy. Aoka tsy mifaneriтерena ivelany Andriamanitra ny atonga ny safidinay hiovana sanatria hiala aminao fa amin'ny fotoana rehetra dia aoka ianao Andriamanitra no ameno ny fonay, ameno ny fiainanay, ameno ny tokantranonay, ameno ny vavanay, ameno ny fisaintsainanay, ny masonay tsy hijery zava-padiana intsony, tsy ho any amin'ny zavatra tsy tokony hojerena, tsy handinika fiainan'olona fa handinika ny tenanay eo amin'ny sitraponao Andriamanitra hoe aiza ho aiza androany, inona ny zavatra mbola tokony amboarina amiko androany, tsy hanaika raha tsy tena manahaka an Jesosy mba hahafahako mahatanteraka ny sitrapon'ilay niantso ahy. Voninahitra anao mpanjaka masina mandrakizay. Raisintsotranao amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao ne Jehovah ka iaranao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ne Jehovah ka hanome fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Sarao fahasoavana, fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fahasoavan'Andriamanitra matoy izao nareo. Amen. Afaka mifanao veloma.